mivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra hoe nisaoranay satria akaiky ny anaranao. Mitory ny fahagagana vitanao izay rehetra hitany masonay, eny diavy ny tongotray sy ny raisy ny tananay. Ary dia faly izahay mankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetra. Ao ny fahasoavana izay amanginao anay, na ny tsaronay na ny tsy tsaronay velively. Anisan'izany ny fizahan-toetra, fahasoavana koa ny fifaliana, fahasoavana ny zavatsaotra rehefa jerenay sy arahanay aminao. Misaotra fa nitantana anay ianao tonga eto an-tranonao ankehitriny, ary fantatray fa tovinao amin'izay mivory amin'ny anaranao ny teninao ka ho eto afovoany indray ianao. Irao ny fanahy masina hitarika any amin'ny fibebahana marina ao anatin'izao fotoana ny advento izao, ka iomananay tsara hitsenanay ny krismasy fiadanana. Irao ny fanahy masina hampatoky anay ny famelan-keloka tonononao aminay tsiraray avy. Ary irao indrindra ny fanahy masina hahatakarana indray ny sitraponao ka izoranay sy ainana izany mba ho fifaliana sy ero anay hampanetry tenanay koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonanay ny vavakay. Amen. Korintiana 2:10 hatramin'ny 2:20. Korintiana 2:10 hatramin'ny 2:20. Amin'ny anaran'ny Tompo ary ny tenako izao Paoly dia mananatra amin'ny amoram-panahy sy ny fandeferan'i Kristy, dia izao izay nanetry tena hono raha eo anatrehanareo fa say aminareo kosa raha tsy eo. Dia mangataka aho mba tsy ho sa rehefa tonga amin'ny fahatokiana izay kasaiko ahasahiana amin'ny sasany izay manao anay mandeha araka ny nofo. Fa na dia verina amin'ny nofo azy izahay dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana anohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay, ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy, ary vonina amaly ny tsy fanarahana rehetra izahay rehefa tanteraka ny fanarahanareo. Mijery zavatra araka ny fisehony ihany va ianareo? Raha misy olona matoky ny tenany fa ny Kristy, aoka izy isaintisaina izao indray, fa tahaka ny mahany Kristy azy no mahany Kristy anay koa. Fa na dia bebe ihany aza ny firehariako ny amin'ny fahefany izay nomeny Kristy anay hananganana fa tsy handravananareo, dia tsy azo henatra aho, mba tsy sehoko toy ny tahampitahotra anareo amin'ny epistily. Fa ny epistily ny hoy izy dia mavesatra tsy mahery, fa malemy kosa ny fanatrehan'ny tenany ary tsinotsinona ny teniny. Aoka izany olon'izany hevitra zao, fa tahaka ny fiteninay amin'ny epistily raha tsy eo izahay dia ho tahaka izany koa ny asanay rehefa tonga izahay. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao no fahamarinana. Amen. Novakiana tamintsika teo araka ny soramandry eo ambony ity anjara mofinainantsika ity, dia milaza indrindra ny fiatrehan'ny Paoly ireo nanohitra sy nandany maha-apôstôly azy. Mety mitranga amin'ny fiainantsika amin'ny mampanompon'Andriamanitra antsika koa izany, na tompona andraikitra eo amin'ny fiangonana isika na kristianina mafanafo eo amin'ny fanarahan-diny tompo. Lavin'ny olona, eson'ny olona ny maha-kristianina antsika, ary enjeny isika amin'izay andraikitra sy fitariana ataontsika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana ny fiatrehan'izany? Hoy Paoly apôstôly, raha izy hoy izy, ary ny tenako izao Paoly dia mananatra reo amin'ny rampanapana sy ny fandeferan'i Kristy. Zaraintsika telo ry havana izao anjara mofinaina izao, ka ny andininy voalohany sy faharoa dia hitondrantsika ny hevitra hoe fanetretena sy fahalemem-panahy.
ny andin'ny fahatelo hatramin'ny fahenina dia apetratsika amin'ny hevitra hoe ny fanetretena sy ny fandresena, ary ny farany andin'ny fahafito hatramin'ny faraka ambin'ny folo dia hitarianantsika amin'ny hoe ny fanetretena sy ny faherezana. Ndeha ary isika eo amin'ny andin'ny voalohany sy faharoa, entin'ny Paoly miatrika ny fanenjehana sy ny tsy fankatoavana ny maha-apôstôly azy, ny fanetretena sy ny fahalemem-panahy. Raha mamaky ny andin'ny faharoa isika dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: dia mangataka ao mba tsy ho sa rehefa tonga amin'ny fahatokiana izay kasaiko hahasahina amin'ny sasany izay nanao anay ho mandeha araka ny nofo. Nampandefitra izay mety ho ratram-pony noho ny fanenjehana na ny atezerana i Paoly ka tsy hisafoaka fa andeha amin'ny fahalemem-panahy dia ny fanetretena ny Kristy hoy izy araka ny andin'ny voalohany efa novakiana tamintsika teny am-piandohana. Paoly tsy te hifanditra amin'ny mpanenjika, Paoly tsy te hiady amin'ireo manda ny maha-apôstôly azy. Mora riavana ny mirehatra-afo, mora tezitra, indrindraindrindra rehefa kitikitiana ny hafanamponao amin'ny fanompoana ny Tompo, rehefa kitikitiana ny fijoroanao ho vavolombelon'ny fahamarinana amin'ny toerana rehetra ametrahan'ny Tompo antsika kristiana, tena mora tezitsika. Ary rehefa izay sika miezaka faran'izay tratra hanao izay mety eo amin'ny asa na eo amin'ny fanompoana izay no misy mandrebireby sy manositosika dia malahelo ihany sika. Fa ndeha hianatra ny Paoly apôstôly hiatrika ireny fanenjehana na koa fandavana ireny amin'ny fahalemem-panahy, tsy pian'ny Paoly apôstôly amin'ny hoe hamoram-panahy sy ny fanetretena ny Kristy, mba tsy hiatrika ireny amin'ny fahatezerana miteraka ady isika fa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanetretena. Na iza mitsikera, na iza manao fanoherana hatreo amin'ny fanetretena sy ny fahalemem-panahy izany. Ny faharoa eo amin'ny andin'ny fahatelo hatramin'ny fahenina, fanetretena sy fandresena. Ny fanenjehana eo amin'ny fanompoana dia ady ara-panahy, hoy Paoly apôstôly eto, fa tsy ady araka ny nofo. Manomboka izy eo amin'ny andin'ny fahatelo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa na dia velona amin'ny nofo azy izahay dia tsy mba miady araka ny nofo. Fa inona ny fiadiana? Tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Tsy ady ara-nofo ny ady amin'ny mpanenjika sy ny mpaneso, fa ady ara-panahy. Tsarotsika fa i Paoly dia nampianarin'ny Tompo raha nanenjika ny fiangonana kristianina. Hoy ny Tompo taminy hoe: izaho ny Jesoa izay enjehinao. Ary izany no tsaron'ny Paoly eto, ilazany hoe raha misy manenjika izy dia tsy ady ara-nofo ny atrehana an'izany, fa ady ara-panahy. Fiadian'ny tafikay dia avy amin'Andriamanitra. Tsy ilaina ny miady amin'ny fomba ara-nofo, endeha anao paipaika ka anangona ny zaty sy zaroa mba hiaro ny hevitrao ianao dia hanohitra ny hevitry ny sasany. Tsia, fa ao anatin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana, ny fahafenon'ny soratra masina sy ny vavaka no hiatrehana ny fandavana hataon'ny hafa eo amin'ny fijoroanao. Tsy hoe andao anao ekipakipa, tsia, tsy araka an'Andriamanitra zany, fa andeha hanangana tafika araka an'Andriamanitra, ny vavaka sy ny soratra masina ary ny fanetretena. Izany no mitondra ny fandresena manoloana ny fanenjehana. Hoy indrindra ny soratra masina mampianatra antsika: tsy hava ny fahavalonareo, misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozina. Fanetretena mitondra ao amin'ny fandresena, tsy ady amin'ny nofo
ny ady amin'ny fanenjehana ny fijoroan'ny fiangonana fa ady ara-panahy atrehana amin'ny fanetretena zany mba hananantsika fandresena. Fa ny farany andin'ny fahafito hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo dia manoro lalana antsika ny amin'ny fanetretena sy ny faherezana. Rehefa zoitsika io soratra masina ampahany faran'io, Paoly dia milaza hoe lazain'ny olona fa malemy rehefa mifanatrika aminareo, fa izaho tsy mifanatrika aminareo dia masika ny epistiliko, fa rehefa hifanatrika aminareo ony aho dia tsy izany fa alemy. Fa tsy hoy Paoly, izay niteneniko ihany no asehoko koa rehefa miasa. Izay ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo hoe aoko izany olona izany hevitra izao, fa tahaka ny fiteninay amin'ny epistily raha tsy eo izahay dia ho tahaka izany koa ny asanay rehefa tonga izahay. Inona moa no tiany Paoly holazaina amin'izany? Ny olona miatrika ny fanenjehana amin'ny fanetretena dia mahery, tsy mahery an-trano na mahery any an-dalambe na mahery an-taratasy tsy misy fahafantarana mpanoratra, taratasy tsy alalanao iza ny mpanoratra fa sonitsy avakiana, taratasy miafina sy masika tsy resabe, fa ny olona tena manana fanetretena eo anatrehan'ny fanenjehana tsy avavany ambadika fa vonona hifanatrika amin'ny fahalalam-pombo sy ny fahalemem-panahy, ny fanetretena. Izany no tiany Paoly ambara eto amin'ny andininy fahafito hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Ho an'izay mihevitra azo mahery amin'ny taratasy, tsy izany Paoly ho izy, fa i Paoly dia mahery amin'ny taratasy ary tsy resy eo amin'ny fanatrehana koa, vonona hifanatrika amin'ny mpitiavana sy amin'ny fanetretena. Izany lay Paoly no lavina, izany lay Paoly nenjehana amin'ny maha-apôstôly azy. Ity soratra masiny tiriavana dia mampianatra antsika hiatrika koa ny fijoroantsika ho vavolombelona amin'ny maha-kristianina, na ny atokantrano sika na ny ampiasana na izanaiza misy atsika eny aty am-piangonana. Ny toetra kristianina dia tsy mba fanamafisana fahefana amin'ny kerisetra fa fanetretena ao amin'ny Kristy, mitondra fahalemem-panahy, fandresena ary faherezana. Mandihana ary amin'ity tontolo andro ity eo amin'ny fiainanao, amin'ny fanetretena feno fahalemem-panahy handresenao ary aheriko. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo lehibe ny fitiavanao ary mbola nomena ho anjara manokana izahay tamin'ity fotoana ity. Nahafahanay nananatra vavaka fiderana, nandre ny teninao ary ankehitriny manoloana ny teninao, izay nambara dia mahatsiaro izahay fa mahery. Nefa tsy ho tafatoetra ary tsy ho vitanay ny manatanteraka ny teninao raha tsy ao ny fanahy masina. Meo anay ny fanahy masina mba hananany ny fanetretena, hiatrehanay amin'ny fahalemem-panahy izay mety hoendrika ny fanenjena sy ny fanesoana amin'ny fijoroana ho vahoakana ho Andriamanitra, ho kristiana, ho mpanompo mpitarika eo anivon'ny fiangonana. Meo anay ny fanahy masina hananany fanetretena enti-mandresy ka ny fiadianay tokoa dia tsara nofo fa avy aminao Andriamanitra. Fenoy soratra masina sy vavaka ny fonay, ny fisainanay, ny momba anay rehetra mba hijoroanay amin'ny fahasahiana nefa koa amin'ny fanetretena sy ny faherezana. Dia tononay ao aminao Tompo ny vavaka fangatana ho an'ny asanay tontolo andro sy tontolo ny herinandro vaovao. Mety handreraka anay ny fitohanana lavareny amin'ny fifamoivozana, fampaherezo so ataovy mahita fifaliana izahay. Mety hamizana anay ny asa famaranana ny taona fa ataovy mahery sy mandresy ao aminao izahay. Mety handreraka ny sainay koa ny fiatrehana ny fiainatokantraminay amin'izao fotoana ny asaramanitra izao, fa ataovy mifaly ao aminao izahay sy ny ankonanay. Dia jereo indrindra Tompo ireny ankonana ireny amin'izay ataony naizanaiza misy azy, na lavitra izy na akaiky anay, ary ampahirezo izao fiangonanao izao sy ny synodam-paharitany misy anay ary ny synody FJKM ao anatin'ny herinandro sambatra
dia ianao no anomana ny fo sy ny fanahy tsirairay aizany mankalazanao ho fanomezam-boninahitra anao ho fandraisana hery sy fanetretena ny krismasinay. Atambatray ny vavakay amin'ilay nampianarin' Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takany ny an-danitra. Meo anay anio izay nasahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza nitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ary nijodra ny tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina ary ametraka anareo tsy hanantsiny eo alohan'ny voninainy sy ny firavoravona, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra, ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.